Marina Dreto pilasitoko vavy no entinay rabanareo amin'ny izao alina izao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV. Ansaina ampitavina ianao tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Ety ampiandohana aloha dia andao arahintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nobanan'ireo zandary mirongo fitaovam-piadiana satria izy nosokajiny mpitandro ny filaminana ho faritra mena na zone rouge, ny lapiazo na ny estrade teo amin'ny faritra manokana na ny domaine privé. Nisy olom-bavam-bahoaka Mamiaza Charlot tao Ambatolampy Mananjary izay toerana tokony nanatanterahany ity solom-bavam-bahoaka ity. Nitatitra tamin'ny vahoaka sy nandraisana ny miavatoro ny arahana tamin'ny sitendra Andriana Solonyaiko tamin'ny alalan'ny sonomobile teny ambony fiara 4x4 araka izany no nanony kabary fohy tamin'ny vahoaka ny Mananjary izy tendra Andriana Solonyaiko izay nilaza fa mbola iverina ao Mananjary ny tenany sy ireo solom-bavam-bahoaka valo nanotrinazy androany. Lefitra amin'ny fanodikodinana ny voka-pifidianana tony tamin'ny 2024 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany no sady nanamafy izy fa tsy isan'ireo antoko mitaky teteza mita ny tiako i Madagasikara. Tonga teny amin'ny hetsika ny tim tsy nisy sakatsakana teny Ambohimanarina moa androany ny solom-bavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre izay tsy hita niaraka tamin'ireo solom-bavam-bahoaka tim hafa intsony hatramin'ny sarahany miara-manonja tamin'ny volana Jolay 2024. Mijanona ho loko volomboasary foana ary mirehare mitondra io loko io ny governorany faritra Analamanga raha ny nambarany teny Androibe Antsahadita androany. Tsy tokony hiafy mitondra ny loko io ny mpanaradiany filoham-pirenena hoy izy no Andry Rajoelina izay navita foto-drafitrasa ho an'ny taranaka fa tsy mbola manao fampanantenana toy ny ataon'ny sasany. Efa vono ihany koa miora hitondro amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro. Tsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao tribomenantsika eto indray ny makasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy. Ato anatin'ny roa andro manaraka dia saika ivadibadika ny toetry ny andro ho an'ny avoata manokana. Itoetra kosa nefa ny rosakorana anandrefany nosy any amin'ny akapobeany nefa dia ho tsara ny andro amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Andao aro fantarintsika voalohany ny makasika ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro pitso alahady. Dia hitantsika amin'izao fa raha ho an'ny avoatany no hanomboantsika azy dia efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoato fa raha hijery nefitsika ny ato Sainte Marie sy Toamasina dia anorana tandrifin-drahona izy. Raha ny any Nosy Be indray no ndeha no izantsika azy dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahona Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga sy Antsiranana any. Raha toka hibalika kosa ingiaby masoandro ny ato atapany atsiminy Nosy ato. Raha ny maripana ambany indrindra jerentsika dia tazana ny any Fianarantsoa izany izay manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny any Mahajanga sy ny ato Toliara kosa no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 30 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro pitso alahady. Andao ary fantarintsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandro afaka pitso alatsinainy. Ho fantarintsika hatrany izany amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny avoatany ny alatsinainy dia ahitana rotsakorana izy ary mety harankotrika izany. Tsy tokony madonona mihitsy noho izany mitondra arorana raha ivoaka ny trano isika fa raha izerintsika eny ato Fianarantsoa dia efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy. Raha ikisaka kosa nefa isika any amin'ny tapany avaratriny Nosy iny dia ahitana rotsakorana ny Antsiranana raha toka anorana tandrifin-drahona ny ato Sainte Marie ato. Raha ny any Nosy Be indray ary no ndeha no izantsika azy dia anorana tandrifin-drahona Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha iverenantsika manaraka ireto faritra sisa ambin'ireto dia ahitana rotsakorana ny ato Mahajanga ato raha toka efa nimbiasa ny rahona sy ny masoandro
Masoandro ny any Toamasina sy Atoly Arany. Raha ny mari-panambany indrindra dia tazana ho an'ny Afotany sy ny any Fianaratsoa izany, izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 24 degré Celsius. Ary ny ato Majangato no ahitantsika ny mari-pana ambony indrindra izay manodidina ny 13 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ary ny mety hovinavina ny toetry ny andro raha ho an'ny afaka pitso alasinainy. Raha ny masoandro ho an'ny Afotany dia posaka amin'ny 9 maraina ary rentsika amin'ny 9 ariva. Ankasitrana isika rehetra ary niaraka amin'ny hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma jopoko. Iverenantsika raha navetivety ary aloha ireo lohateny. Nobanan'ireo zandary mirongo fitaovam-piadiana satria izy no sokajiny mpitandro ny filaminana ho faritra mena na zone rouge, ny lapiazo na ny estrade teo amin'ny faritra manokana na ny domaine privé nisy olom-bavam-bahoaka Mamihaja Charlot tao Ambatolampy Mananjary izay toerana tokony nanatanterahana ity solom-bavam-bahoaka ity nitatitra tamin'ny vahoaka sy nandraisana ny miavatoro niarahana tamin'ny Cité Randriana Soloniaiko. Tamin'ny alalan'ny sonomobile teny ambony fiara 4x4 araka izany no nanony kabary fohy tamin'ny vahoaka ny Mananjary izy Cité Randriana Soloniaiko izay nilaza fa mbola iverina ao Mananjary ny tenany sy ireo solom-bavam-bahoaka valo nanotrona azy androany. Lefitra amin'ny fanodikodinana ny voka-pifidianana tony tamin'ny 24 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany androany no sady nanamafy izy fa tsy isan'ireo antoko mitaky teteza mita ny tiako i Madagasikara. Tonga teny amin'ny hetsiky ny tim tsy nisy sakatsakana teny Ambohimanarina moa androany ny solom-bavam-bahoaka Fidèle Razara-Pierre izay tsy hita niaraka tamin'ireo solom-bavam-bahoaka tim hafa intsony hatramin'ny nisarahany miara-manonja tamin'ny volana Jolay 2024. Mijanona ho loko volomboasary fona ary mirehare mitondra io loko io ny governorà ny faritra Analamanga raha ny nambarany teny Androibe Antsahadita androany. Tsy tokony hiafy mitondra ny loko io ny mpanaradiany filoham-pirenena hoy izy no Andry Rajoelina izay navita foto-drafitrasa ho an'ny taranaka fa tsy mbola manao fampanantenana toy ny ataon'ny sasany. Tafiditra tao amin'ny toerana manokana izay ny solom-bavam-bahoaka Mamihaja Charlot ihany ireo vahoaka ny Mananjary nanaradia ny Cité Randriana Soloniaiko na dia nisy aza ny sakana natao ny mpitandro filaminana natao Mananjary androany. Tsy afaka nampiasa ny fanamafisam-peo hatramin'ny farany kosa izy ireo satria nosokajiny ny mpitandro filaminana ho faritra mena ny lapiazo na ny estrade. Kabary fohy teny ambony fiara 4x4 araka izany no natao ny Cité ny Randriana Soloniaiko nanome toky ny vahoaka ny Mananjary izy fa iverina miaraka amin'ireo solom-bavam-bahoaka rehetra miaradia ao anatin'ny miavatoro. Ny Antsiprianzer eo amin'ny sariny Andry Rabesotra. Vao mangiran-dratsy tamin'ny 5 maraina androany no efa feno mpitandro ny filaminana ny toerana manokana na ny domaine privé an'ny député Adz any Ambatolampy any amin'ny 20 kilometatra miala ny tanàna ny Mananjary. Toerana izay tokony nanatanterahany solom-bavam-bahoaka Mamihaja Charlot ny tatra amin'ny vahoaka ny Mananjary no sady andraisana ny miavatoro ny arahany tamin'ny Cité Randriana Soloniaiko. Nahazo baiko anakana ny olona tsy hiditra amin'ny toerana io ny mpitandro ny filaminana raha nambarany kapiteny lehiben'izy ireo. Nampanirahana eto Ramsea andeha isakana fahatogavan'ny olona eto amin'ity toerana. Tonga teny an-toerana solom-bavam-bahoaka ny Mananjary Mamihaja Charlot tamin'ny 10 ora sasany no fampiresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Aza deny fa za dia olom-boafidy izay mananjo tanteraka mananjo ary tena zofeno fototra farita ny lalam-pandroenana ny fahafahako manao tatitra amin'ny vahoaka antisipeko raha ny fahatongavan'ny Cité Randriana Soloniaiko eto amin'ity toerana eto ity no olana ho ansika sy afahanay mampirevy vahoaka miaraka amin'ny likokininiky resao ny lehibenareo namiraka anareo fa hitady vaolana hafa zay fa leo kosa likokininika sy ny tatitra zay ataoko andeha eto fa hitady toeran-kafa zahay agnatanterahana le miavatoro mba le fasy kosa le fampiresahana fa lasa didy zadony izy raha ohatra ka so azy fampiresahana nareo hitady vaolana hafa zany zay anaovana le miavatoro fa ny tatitra zay ataoko za solom-bavam-bahoaka sy ny likokininika dia aleo kosa mba andeha Tsy voasakana nefa ireo vahoaka ny Mananjary fa nindrohitra nandeha tongotra 20 kilometatra mba hamonjy ny domaine privé niaraka tamin'ny Cité Randriana Soloniaiko sy ny solom-bavam-bahoaka Mamihaja Charlot ary ireo solom-bavam-bahoaka hafa miaradia amin'izy ireo.
asika rehetra miaraka amin'ny président amin'izao fetiny député zao dia tena mankasitraka anao présidence teny misidika ny député aza ary sy mifankafenareo ninareo sy mbavam-boaka rehetrarehetra miaraka aminy ny olanao vita zay aizasika aizasika mafimafy mandeha sokato rehefa tonga teo amin'ny kianja domaine privé any député ajanefa ireo délégation dia mbola ny hodidiny ny mpitandro ny filaminana ny toerana nanaovana ny hetsika nanomboka ny fifampirarahana teo amin'ny filoha-lefitry ny antenne miram-pirenena Jean-Jacques Rabenirina sy voninahitsy Jean Eugène ary Sitendra Andrenasolo aiko Tangetanarivo koa zao nanao hetsika koa raha ny mouvance Ravalomana tena velona zay ny bakasanay ka aza signa deux poids deux mesures angavinao mba sy responsable zay ko marina zany mba tsy responsable anao satria voatananareo ny zay ty fa anao anao kabary zay kabary tona zay mampanao responsabilité zany le raha zany mba tsy isian'le raha mandrika sy namany raha inareo misy tsy provoqué olokendry zay mo kapitena falo zay anao asanaya mandray le baiko roy satria tsy tsara fa nisy ny tao Tananarivo nge dia navela nanizingizina moa ny kapiteny lehibe ndreo mpitandro filaminana fa faritra mena ny Lapiazo na ny estrade ka tsy afaka miakatra eny mihitsy ireo solombavambahoaka ireo satria la limitsika io mantsy de l'estrade la ligne tracée entre les deux d'estrade antan'izay inona moa zany le tanàna inona moa mahatonga hoe estrade zone rouge anatin'ny lalàna tsy estrade tompo ataonao ligne rouge mola izy privé ny olona isolomata aza sarotina le izy tanao zokinareo ara miaraka taminay fa tanao nga meseginareo taloha bafarika ho any firenena fa dia madaraka anao zao koa anao zao koa madana ny commandant koa colonel général d'accord fa zay ka zahay indrindra izy io zay zanakolahy meo zahay zahay député avao miakatry amin'ny estrade io fa mivakoaka dia hotiany tsy mifranchir an'izay raha ligne rouge teneninareo zay vita zay dia midina zay selon mobile avao miampiasana io c'est pas la on est à 20-30 mètres. On est à 20-30 mètres. Rehefa tsy natapakaitra ilay kapiteny dia ny kolonely zandarmaria indray ny trantsehatra ny fanehatra tamin'ireo solombavambahoaka ary nilaza fa baiko avy amin'ny préfet ny azy ireo fa tsy azo atao ity famorim-bahoaka ataony solombavambahoaka ity. Araka fantatra moa zany monsieur honorable isany fa dia tsy azo atao ty famorim-bahoaka. Inona ny antony zafady? Ny fanapana avy any amin'ny préfecture. Préfecture? Resaka ministre ny intérieur za zao. Andraso aloha. Zao ary tantara samby tsara. Androany ny sian'izao aminareo ataoko zanako nareo satria ray aman-dreny vice président de l'Assemblée nationale no miteny eto. Tsy amamaramila anareo ary tsy amin'izay toerana zay koa mamaha ray aman-dreny anahy. Ny zavatra ataona eto tsy hanompa olo, tsy haniratsira ary tsy hanonga-panjakana. Ny andraikitareo mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka sy ny fananana ary miaro ny androm-panjakana. Androm-panjakana koa mijoro eto androany. Hoy ianareo hoe tsy azo atao noho ny baiko. Zany baiko zany tompo dia mifototra amin'ny lalàna. Inona le lalàna ifotoran'le baiko fa raha lalàna zahay samy mpanao politika reo agny manakolazaina zay koa manakolazaina dia lasa kakafony le izy fa zao ary rehefa tsekenareo zay alao présidence teny hiteny am-vahoaka hoe tsy nomena lalana izahay hikavaly eto noho ny baiko azo mitandro filaminana miravatsika vahoaka tena rokosakapa zay amin'ny sonao mobile zay tsy franchira ligne rouge nareo zay tsy franchira ligne rouge nareo
zay tsy firansirany rozinareo avila koa zay mba teny vahoaka navelany mpitandro ny filaminana hiakatra 10 minitra teo ambony lampiazo araka izany reo solombavam-bahoaka mba hiteny amin'ny vahoaka fa tsy raikitra ny tatra tokony nataony solombavam-bahoaka mamiaza Charlot sy ny miavatoro. Tsy afaka nanao fampisehoana ihany koa ny mpanakanto Liko Kininika iverina tsy ho elany mananjara ny tenany sy ireo solombavam-bahoaka miaradia aminy hoy Isitendra Andriana Soloniaiko. Manome toky anareo aho miaraka amin'reto député namana reto tsy ho ela iverina eto mananjary ny tenanay tomplasy tombovavy amiko dia fefa fanjesena zao zao raha fefa vita programa zay lazay député teo amin'ny anaran'ny député iaby reto député Haja Bogosy Mijero satria mody minitra ihany no afaka anjana teo ambony lampiazo ireo solombavam-bahoaka dia notohizana teny ambony fiara ny kabary ary ny sonomobila nampiasaina tamin'ny fandraisam-pitenenana. Sy teny olon'ny filaminana sy teny tsy tia koronta mafimafy sy teny tsy tia koronta Solombavam-bahoaka misa 5 no nanotrana Isitendra Andriana Soloniaiko tany Mananjary androany dia solombavam-bahoaka ny Mananjary mamiaza Charlot, ny solombavam-bahoaka ny Iosy Mongomanina Bismarck, ny solombavam-bahoaka ny Yakora Rakotonirina Jimijo, ny solombavam-bahoaka ny Voemar Edizar, ny solombavam-bahoaka ny Analalava Jaosera Irené, ny solombavam-bahoaka ny Fenerive Est Mohamad Ahmad, ny solombavam-bahoaka ny Morafenimbe Voninahitsy Jean Gène, ny solombavam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana ary ny filoha-lefitra ny anteny miram-pirenena sady solombavam-bahoaka ny Betioky Jean-Jacques Rabenirina. Misy tompon'andraikitra tokana olom-boafidy ao amin'ny distrika ny Mananjary nanome baiko ny prefektiora any an-toerana andrava ny fandaminana ataon'olona amin'ny toerana azy manokana hoy ny solombavam-bahoaka ny Mananjary teo aloha Antel Maramparany. Aza sakanana ano hevitra ny olona raha tena matoky tena ny tompon'andraikitra amin'ny faritry vatovavy hoy hatrany Antel Maramparany ary nambarany fa fampisehoana fahalemena ny fandrarana ny olona tsy ano hevitra ny antso ny vahoaka ny Mananjary ihany koa ho tony manoloana ny fandranitana ataon'olombitsy tao Mananjary moa ny solombavam-bahoaka ny Mananjary teo aloha Antel Maramparany tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny page Facebook ny androany ny Antsiprianzera. Ny antso ity solombavam-bahoaka ity ny tsy anakanana ny olona ny hevitra fa mampiseho ny fahalemena andaingana ny filoham-pirenena hoe mbola tia azy ny vahoaka any amin'ny afaritra iny nefa hita fa matahotra amin'ny fahombiazan'ny antoko-mpanohitra anao ny fihetsiketsehana anao ny hafanohan-kevitra amin'ny toerana manokana ka tsy azo ekeny izany. Amin'ny solombavam-bahoaka teo aloha avy any amin'ny distrikany Mananjary ny tenako sy mahampanao politika moa zany dia manao antsoavo amitsika vahoaka ao amin'ny distrikany Mananjary mba ho tony manoloana ny fandranitana zay ataon'ny olombitsy satria araka ny fantatra dia misy tompon'andraikitra tokana olom-boafidy amin'iny région Vatovavy iny no manome baiko ny préfet andrava ny organisation zay ataon'olona any amina domaine privé. Miovaova ny politika hoy Antel Maramparany efa nisy tamin'ny hetsiky ny 7 solombavam-bahoaka tao Mananjary nomena malalaka tamin'izany fotoana izany raha ny nambarany saingy ny vahoaka tany an-toerana no tsinety mampiseho ny fahalemena ny hafanaikanana ny olona any hevitra hoy ity solombavam-bahoaka ny Mananjary teo aloha ity. Ka raha ohatra ka tena matoky tena ianareo mpitondra fanjakana olom-boafidy
sy olomboatendry ao amin'io distrikany Mananjary sy amin'ny faritra Vatovavy io dia aza sakanana ny olona aneo hevitra fa mampiseho ny fahalemenareo zany andainganareo ny filohan'ny pirenena ilazanareo fa mbola tianareo ny vahoaka amin'iny faritra iny izao nefa dia manaprofo fa matahotra ianareo amin'ny fahombiazany aty amin'ny antoko mpanohitra anao fihetsiketsehana anao fanehoan-kevitra amin'ny domaine privé ka tsy azo ekena izany. Tamin'ny alalan'ny pejy a Facebook moa i Antel Maraparana izay solombavambahoaka tao Mananjary nandritra ny fitondrany antoko HVM no nanao ifanambarana io androany tamin'ny 10 maraina. Vahiny ny fandarana l'institution anio sapotsy fa 5 ny volana martsa taona 3 sy 4 aoriny ny fampalalam-bavao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Professeur Joe 50 i resaresaka makasika ny fampianarana mahomby inenditra sady miavaka ahaizana amin'ny teny anglisy ao anatiny 13 ora na 9 andro monja fa io ihany koa ny supravisika izay siansa mifototra amin'ny fisika ahafahan'ny olona anankiray mampitombo avy telo ny volana miditra ao antokatranony ny supra biolojika na ny siansa mifototra amin'ny biolojia izay manampy ny olona iray ahafahany mahazo fahasalamana ka ahatonga sy arary intsony anasananao ary onaraka izany. Araka izany teny professeur Joy 50 no vainy gasikara fensoa rainao riny zao fampalalam-baovao izao fa toy izy antsika kosa ny antsipriam-baovao. Tsy maintsy vitany hatramin'ny farany ny iraka nampanaovy ny filoha Marc Ravalomanana azy raha ny nambarany solombavambahoaka Fidèle Lazara-Pierre Androany nandritra ny fampiarabana na hatratra ny taona ny antokotiko Madagasikara boriboritany fahaenina teny Ambohimanarina no mafisiny fa tsy tokony anay korontanina ny antoko fa tokony fampatoky ny mpikambana ao anatin'ny antokotim tsy mitady tetezamita ny antokotim fa fividianana mangarahara no ilaina hoy kosa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anaty ny lahateny sy nisy moa ny fanakatsakanana ny esika nataony solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry tao amin'ny boriboritany fahaenina androany. Ny ansiprianzay hoetiny no ansirana evson sy anjarakotonorainy. Saika tonga teny Ambohimanarina nanatrika ny fanasan'ny solombavambahoaka ny boriboritany fahaenina Todsoa Andriamampandry amin'ny fifampiarabanana hatratra ny taona ny antokotany an-toerana avokoa androany ireo solombavambahoaka tima rehetra. Isan'ny tazana teny an-toerana ny solombavambahoaka Fidèle Lazara-Pierre izay tsy hita niaraka tamin'ny antokotiko i Madagasikara nandritra ny fotoana maro tamina hetsika intsony. Nomeny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fitenenany voalohany nanokafana ny kabany fandimiasan'ny solombavambahoaka rehetra moa i Fidèle Lazara-Pierre no mamafisiny ity solombavambahoaka ity fa tsy maintsy vitainy hatramin'ny farany iraka nampanaovy ny filoha azy ary miantso ny tokony isiny ny fifampitokisany samy antoko ihany koa izy. Miavaka presidente izao allo courage na iza miteny any na iza miwatawata tella hony nakarie tella hony nakatsie president allo courage vo efa teto president natsonao nameno mission e hoy izy aza hoe taminao tamizay hoe raha zay ny mission koa naovanao na président atao mbola tsy miteny taminao ngamba za président za tsy anao tsony le mission no zany vitaiko hatramin'ny farany mission président ho an'ny namana rehetrarehetra tika Madagasikara aoreno ny finotsika aoreno ny fahatokisatsika aza manaiky koa tapresiny fa tsisy nanohatra talohantsika teo. Taorin'izay dia indosy tamin'ny kabarany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay niompana tamin'ny fanitanana ny vahoaka hisoratra anarana eny anivony fokotany no amafisiny fa tsy misy afa-tsy ny fividianana ihany no fomba hakana ny fahefana. Tsisy zavatra andeha eto, tsisy zavatra iova eto, tsisy zavatra azo anavotana Madagasikara eto raha tsy miova misy fotolana ray manontolo. Raha tsy vovantsika nefa
fototrana raha azontsika fahefana malaika zay reo dia ny fomba fangalana ny fahefana maro misy tonga dia mampiasa fotsiny any le hoe coup d'état satria fa misy manantanina ny ambadibadika any tsy hiditra am'izay lefitsika azareo zany tsy hiditra am'izay ny antony tsy hidiritra zany a zay mahatonga an'ity firenena ity sady nitranga tamin'ny 2009 dia ireo mpamatsy vola sy ireo mpiaradia amintsika niataka daholo nandrindra ny firy taona izy keo manimba ny sain'ny malagasy na ny mponina anatina firenena anankiray tsy miditra am'izany tsika faharoa le fifidianana zay hoe raha mbola misy kio ny farany zay ny tsika zay no mafisy Marc Ravalomanana ihany koa fa na misy aza ny fiarahan'ny antoko-mpanohitra rehetra izay andraisan'ny Tia Manjary dia samy manana ny paikadiny ny antoko. Tena nisy ny fionanay mpanao politika rehetra hoe andao i-boycotté zany tsisy anatika an'io seni io izy fa vireo hitany avany eo kanefa tsy zay izy raha ny resaka politika marina fa ny resaka teknika tsy mety sa manana faiza mantsy sa manana stratégiany dia zany laza resaka teknika ny io e dia aleo no fataritsika tsara satria nanafatra olona avy any ivelantsika ny OIF ka tiako hazavaina koa zany amin'ireo mpanao politika hafa hoe mba samy manana stratégie sy ny paikady atao hoe stratégie sy lefitra amin'izay mety ho endrika fanodikodinana tao amin'ny fifidianana intsony ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ity raha ny nambarany tamin'ireo vahoaka Ambohimanarina. Mbola mamerina ihany fa zavatra ho ataoko atao anaty anao zay anovana n'ity firenena teo anaty fotoana foty aveloko sy mafisopeto tsy manana tombontso manokana ho anay zay dia davoka na mitady siège nanaiky aho tamin'ny 2018 fa amin'ity mbola nanamafy ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tsy isan'ireo antoko mitaky sy mikonikonina dia tezamita ny tiako i Madagasikara. Zao fanotaninareo ve mitady tetezamita ve ny tiako Madagasikara tsy mitady an'izany tsika raha mitady an'izany tsika mitombo ihany ny fahorian'ny vahoaka malagasy le olona atao inony zany ny any an-tafy ihany ala fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitondram-panjakana tonga dia akatany hoe mialahinao dia aroso ny fifidianana azo atao tsara zany tsika mbola manana 4 volana aoriana azo atao mihitsy ke mi-anticiper an'io e dia amboarina fotsiny ny rafitry ny mpanomana ny fifidianana toy CENI sy ny ACC no aminy eo tetezamita tsisy fiafarany io fa aveo tazana teny Ambohimanarina ihany koa moa androany ireo mpanao politika tao amin'ny antoko tim izay niarany tolona tamin'ny taona 2020 sy ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny fatra Avaradrano. Miloko volomboasary ny famantarana manokana ampiasain'ny CENI amin'ireo fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana raha ny hita nandritra ny fikaonandoha no karakarain'ny CENI omaly hoy ny mpitondra teny ny RMDM ny pasteur Edouard Tsarame androany teny Ambohimanarina nambaran'ny CENI anefa fa loko hafa no nampidirina tao anatin'ny solosaina saingy nivadika io loko volomboasary io rehefa natonta ireo marika fampafantarana rehetra ireo rehefa nanontaniana ny CENI hoy ny pasteur Edouard Tsarame mila mitandrina araka izany ny rehetra fa mety ho tahaka izay ny fomba fiadin'ireo voameramaly eo tena misahana ny fifidianana ireo hoy ity mpitondra teny ny RMDM ity nansirany absence ianjarako tondrainy atrany. Nasehony pasteur Edouard Tsarame tamin'ireo mpanaradia azy ireo tao Ambohimanarina androany ny fahampahafantarana nampiasain'ny CENI amin'ireo fitaovana anatanterahana ny fifidianana izay nambarany fa miloko volomboasary avokoa. Misarika sahady ny CENI ny rodoben'ny mpanohitra raha ny nambarany. Misy famantarana manokana atao hoe logo nampiasain'ny CENI. Ity ampelantananay le izy amin'izao fotoana izao io ny famantarana nampiasain'ny CENI. Ny vatam-pandratsaham-bato na ny urne dia misy sarina voninkazo miloko volomboasary. Ary ny faharoa izao ny bulletin na ny valopy alatsaka ao anatin'ny
ny vatapandratsambato dia miloko volomboasary. Orsenio! Orsenio! Andeha Austria reo! Ary atao inona ty fireneny ty? Tokony hitandrina ny vahoaka malagasy amin'ny mety ho fomba fiady ny seni hoy ny pasteur Edouard Sarame. Nametrahana fanontaniana ry zareo mikasika an'ity. Ianareo milaza maleo tena, ianareo milaza fa tsy mitanila. Inona nahatonga an'io? Zao ny valiteny. Zao dore hony io nampidirina tao anatin'ny ordinatera. Enoy tsara. Dore no nampidirina tao anatin'ny ordinatera. Fa rehefa mivoaka avy ao ony le izy vadika orange. Mitandrina isika fa mety ho zay ny fomba lalana andehanandreo hoe hafa ny zavatra ampidirina ao anatin'ny ordinatera fa rehefa mivoaka avy ao izy vadika biby. Na mitandrina ny seni araka izany ny pasteur Edouard Sarame. Ko dia zao izahay dia mampitandrina sady. Ny vato no azonareo ahodikodina fa ny safidinay tsy ho azonisa ahodikodina seka tombokinay makasitraka tomboky vavy. Mbola karazana fampanantenana no ataon'ireo olona sasany amin'izao fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no manao foto-drafitrasa ho an'ny taranaka faramandimby hoy Erasoamarimaka Androany teny Antsahadinta. Nampiseho ny firehirehany mitondra ny loko volomboasary ity gouvernoura ny faritra Analamanga ity ary ny antso mba tsy ho menatra mijoro amin'izany. Nandritra ny fanokanana ny EPP sy ny CEG teny Antsahadinta moa no nanaovana izay lahateny izay. Nomena Ravao Arvony sy Tokonena Ny antsony itiavana ny loko volomboasary ny gouvernoura ny faritra Analamanga teny Antsahadinta androany nandritra ny fanokanana ny CEG sy ny lycée teny Antoerana. Fitiavana ny antena izany raha nambarany ary anana ny fierté. Tiavo le orange ary fier zany fiera mihitsy manao orange ary raha nisy dobo filomanosana reto dia mbola ny maillot mbola orange. Tsika orange avoana ary tsy menatra tsika fa zao matetika tsika miafiafy fa manomboka androany tsika ninona zavatra ataon'ny fitondram-panjakana nataotsika dia manao loko orange amin'izay tsika. Alefa azy daholo ny any Facebook sy ny rehetrarehetra fier tsika amin'ny orange. Foto-drafitrasa ho an'ny taranaka malagasy no ataon'ny filoham-pirenena raha nambarany gouvernoura Analamanga fa tsy fampanantenana. Ary mahatsara filohan'ny Rajoelina dia zao foto-drafitrasa ho an'ny taranaka malagasy ny ataony fa tsy foto-drafitrasa ohatra ny dikona Macron. Marina sa tsy marina? Raha ny salamy mieritreritra iverina eo dia miary 28 na any aoriana any tena aminareo fa voalohany aloha dia averinay nataony teo. Milaza izy androany hoe miova fa napitso amin'ny vavany dia mampitahotra. Izy ny ampitahorany lahy eto. Ka tsy teo amin'ny fitondrana ary zay tsy lahan'ny lahy. Antanio député Rosy namakitsika amin'ny barazy. Ilako sy rehefa miteny ahonganay lahy dia zay pijery fotsiny. Tsy possible kosa zany. Mbola karazana fampanantenana no ataon'ny sasany ho hiatrany gouvernoura ny faritra Analamanga ary nilazany fa mampiesina ny olona no atao. Zay mahafafiloha Rajoelina fa ny hafa mbola promesse hoe raha tonga eo amin'ny fitondrana zay indray andro any sanatria enteneny zareo dia zao daholo ny tany nataonay. Sasany io misy mazamy teny atao goudron hatramin'ny tanimboaro iny. Zany nataony zalahy satria ny dikany dia zao mampiesina ny olona nataony. Nanomboka omaly no nanaparitaka ny fierté amin'ny fitondrana ny loko volomboasary tao amin'ny tambazotra Facebook ireo mpanohana ny fitondram-panjakana. 5 Martsa 2 5 Martsa 3 feno taona katroka androany ny nahafatesan'ny Gilbert Rarzatovo mpanao gazety sady efa ministry ny serasera teo aloha ny fivanianany tao anatin'ny l'invité du jour farany teto amin'ny Real TV ny 12 febroary 2024 ny alohan'ny fahalasany no nilazany fa mety sy ho tana fa hitrotra ny vahoaka raha mitohy izao fahantrana sy anoanana mianjady amin'ny izao.
dia efa entiny atezerana izy ireo dia tsy miraharaha intsony na basy azy manoloana azy. Isan'ireo mpanao famakafakana ny fandrombahany hainao manjery tsy miankina moa i Gilbert Rahajatovo ny Antsipianzara. Isan'ireo consultant ny fampalalam-baovao ny Real TV Gilbert Rahajatovo fony fahavelony ka matetika no nitondra ny famakafakana sy ny fanehoan-keviny teto amin'ny Real News sy tao amin'ny fandarana l'invité du jour. Intsivy araka izany fony fahavelony no nivahiny tao amin'ny fandarana l'invité du jour i Gilbert Rahajatovo nanomboka ny volana Jolay 2024 hatramin'ny hafatesany ny 20 Martsa 2024. Ny 5 Jona 2024 raha vahiny gasikara fensoa i Gilbert Rahajatovo dia nilaza fa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina indray no lasa fusible miaro ny Prime Ministre sy ny Ministre amin'izao fitondrana izao. Raha ny fanoatra amin'izay no tokony ho izy. Président de République zay tsy misy tsony système de fusible fa izy no devant de la scène isako misy zavatra mitranga ka raha misy erreur tsy afaka mise replie izy na manao hoe repli tactique etsony na repli stratégique dia mampiasa amin'ny fusible izy. Fusible izy amo premier ministre ministre rehefa milatsaka ianao anatin'ny fitondram-panjakana ka tsy président de République ianao fa ao anatin'ny toerana maromaro dia efa fusible ireo zay. Ka rehefa ianao foana no mitranga etsero miresaka zay problema rehetra eto Madagasikara problema hoa miresaka amin'ny problema rehetra eto Madagasikara mitondra vahaolana rehetra amin'ny problema eto Madagasikara tena diso na marina teneninao dia anao sisa nitavelery aloha ery fa ny olona manodidina anao izy indray no miaro ny olona manodidina azy tsy ana izy indray ny lasa fusible zany président de République indray zao no fusible eto Madagasikara devant le problème rehetra atrehiny rehetrarehetra ireo. Iray volana mahery kely talohana fatesany dia mbola nivahiny tao amin'ny fandarana l'invité du jour i Gilbert Rahajatovo ny 12 Febroary 2024. Fotoana izay niresahany mikasika ny tsy fitoviany ny filan'ny vahoaka malagasy sy ny tetikasa entiny fitondrany ny filoha Andry Rajoelina. Mifandiso ny resaka andrasan'ny olona sy ny eton'ny fanjakana zay iny zany tena problema be zay mihitsy zay sy ny andrasan'ny olona no tonga zavatra tanterahana ny amony andrasan'ny olona. Afaka manome ohatra kely ve anao anatin'izay mba zavatra andrasan'ny olona ohatra dia hoe mehoana ny sakafo meo sakafo ny olona aloha zay le politika ny kibona ataontsika tamin'ny fotoanandro avelo hianatra ny zanakay ary avelo zay tsapitra anarata tsy mitady afa-tsy zay ny olona problema dia ao andrasan'ny olona ao le fanjakana miresaka hoe ndaotsika alocolize anao an'izao tsika zany hoe zay le ataoko aminao hoe fandiso ny zavatra andrasan'ny olona sy ny eritrereto ny fanjakana atao zay le distorsion anatin'ny gouvernance gouverne. Tamin'izay fotoana izay ihany koa dia efa niteny Gilbert Rahajatovo fa mety tsy ho tana fa hitroatra ny vahoaka raha mitoy izao fahantrana sy fanohanana mianjady amin'izao ka rehefa entiny ny atezerana izy dia tsy miraharaha intsony na basy aza manoloana azy. Raha ohatra ka sanatrian'izany sanatriaviko ka misy problema eto Madagasikara ka miverina ao anatin'izao contexte manahiranatsika izao na resaka tamin'ny 2009 na resaka tamin'ny 92 na resaka tamina 2001-2002 dia tsy hifankahitana eto satria arakaraky ny androsoantsika mitombo ny problème structurel tsika sy ny problème conjoncturel am'izao tsika tena latsaka ambany dia latsaka ambany ny vahoaka ka raha misy zany zavatra any dia mety anahirana fa ivoaka daholo ny frustration rehetrarehetra ivoaka daholo ny atezerana ary ivoaka ny anohanana fa rehefa tonga ao anatin'le fenitra ny atao hoe du pain ou du plomb tena naona ny olona dia tsy miraharahantsony na basy ny anoloany zay zava-doza zay. Nondimandry ny 20 Martsa 2024 moa i Gilbert Rahajatovo izay mpanao gazety efa taleny televiziona malagasy efa solombavam-bahoaka ary koa efa ministry ny serasera teo aloha.
Lafimbavao hafa kosa indray nahiditra amponjany vojomaika i Lola Rasoamaro izay tompony La Gazette de la Grande Île raha ny vaovao azo avy amin'ny fianakaviany minitra vitsy lasa izay ny maraina teo no nidina teny amin'ny trano fonenany nanantanteraka fisavana ny mpitandro filaminana hoy ny fianakaviany ny tolakandro teo kosa no nalainy ny mpitandro filaminana nalaina ambavany ary nakarina teny amin'ny fampanoavana io arivo ihany ary izay nambara ny fianakaviany izay fa nahiditra amponja vonjomaika tsy mbola fantatra mazava aloha eto ny antony toriana ity mpanao gazety ity no sady tompony gazety mpiseho isanandro La Gazette de la Grande Île. Fanahazo fahafahana ireo mpianatra roa voasambotry ny mpitandro filaminana nandritra ny hetsika nataon'ireo mpianatra teny amin'ny politeknika Vodivorona ny alakamisy lasa teo raha niakatra fampanoavana ho Malarivo tokony tamin'ny 10 ora sasany. Naritra ora maro ny fakanambavana azy ireo raha toka efa tamin'ny 10 ora maraina ireo mpianatra namany no niandry teny amin'ny fitsarana raha ny nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana. Nolazain'ireo mpianatra ho olona tsy fantatra no nanao erisetra tamin'ny mpivarotra sy ireo olona mipetraka manodidina ny politeknika afatsy izy ireo. Nambinina Rovelarson sy Anjara Kotonorainy. Omaly no niakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ireo mpianatra roa izay voasambotry ny mpitandro filaminana no nihetsika nataon'izy ireo teny amin'ny politeknika Vodivorona ny alakamisy 17 Martsa lasa teo. Efa tamin'ny 7 ora sasany vao vita ity fakana ambava ity ary nahafahany fitsarana ireo mpianatra roa. Ny maraina tamin'ny 10 ora no efa nilaza ho tonga teny amin'ny fitsarana ireo mpianatry ny politeknika ireo. Teny an-toerana no nilazan'izy ireo fa tsy nisy ny fanimbana be nataon'ny mpianatra ho nisy olo-tenan'ny mpianatra. Sy ireo namanay anankiroa irery no nitolona nandritra izay fotoana izay fa mpianatra politeknika Vodivorona rehetra dia mangataka izay ny famoahana ny namanay tsy misy atakandro ary ihany koa efatry maraina izahay no niandry teto hoe androany ireo namanay anankiroa ireo niakatra parke dia eto izay hatramin'ny maraina mbola miandry vaovao sy fahatongavan'ireo namanay ireo izay hiakatra fisarana androany. Namafisin'ireo mpianatra fa mbola mitoy ny fitakiana ataon'izy ireo fa tsy mijanona. Tsy nisy mpianatra vehivavy izay nosamborana ka naboridana nandritra ny fisamborana mpianatra tamin'ny hetsika nataon'ny mpianatra i Vodivorona ny alakamisy 13 Martsa lasa teo araka ny fanambarany izay nataon'ny mpianatra eny amin'ny politeknika raha ny nambarany commande ny vondrony Gendarmerie-pirenena eto Analamanga ny colonel Tozo Wilson. Mpianatra roa no nosamborana sy nanaovana fanadihadiana izay fanafahan'ny fitsarana tamin'ny fiakarana fampanoavana Omaly hoy ny commande ny vondrony Gendarmerie-pirenena io. Mpianatra nandray anjara tamin'ny fanakorontanana ireo mponina teny amin'ny manodidina no samborana tamin'izany raha ny fanazavana trany. Ny Antsiprianjayary eo amin'ny sariny Tokoniana Randrianjatovo. Fanelezana vaovao tsy marina ny filazan'ny mpianatra teny amin'ny politeknika tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo fa misy ny mpianatra vehivavy izay naboridana nandritra ny hetsika no tanterahan'ny mpianatra teny Vodivorona hoy ny commande ny vondro tobipatry ny Gendarmerie-pirenena Analamanga. Mpianatra nitarika korotana tany ivelan'ny fatry ny sekoly no samborana hoy ny colonel Tozo Wilson. Gaga marina tokoa zay raha nahita vaovao tamin'ny Reality TV hoe nisy mpianatra naboridana ary nisy mpianatra nataon'ny Reality TV interview makasika zay dia niteny ilay vehivavy ty mpianatra atao hoe nisy an'izay. Gaga tokoa zay satria ny zavatra fantatra sy ny zavatra nisy aloha ty tsisy an'izay fa aminay zany dia fanelezana vaovao tsy marina na zany na tsy zany nefa dia isy fanadihadiana ho sokafana satria raha ny haino tsara ny mpianatra ny tenitsika ny any amin'ny farany ny azy ny zavatra tadiavina dia ny famoahana tsy misy fepetra nylay naman'zareo zany izay fantatra fa nandray anjara tamin'ilay fitokonana sy fanakorontanana natao teny Vodivorona taty ivelan'ny enceinte zany izay ny victime dia ireo olona manodidina sy ny mpitandro filaminana. Tonga hatrany amin'ny fanimbana fananan'olona ny hetsiky ny mpianatra ny politeknika ny andro ny alakamisy 13 Martsa io ka tsy maintsy nroso tamin'ny fisamborana ireo mpitandro filaminana ho hatrany ny commande ny vondro tobipatry ny Gendarmerie-pirenena. Iny moa zany anisan'ny fepetrano raisina iny fanamborana satria izay ny zavatra nisy teo ireo mponina rehetrarehetra manodidina ny fianaran'ny politeknika ireo dia mahafantatra sy nahita zavatra nisy teo fitorahana fanimbana zavatr'olona ny fangalarana ny fanakanana ny arabe izay ataontsika hoe zo fototry ny olona rehetrarehetra
efa nambarako ny mpianatra moa zany satria niantson'ny président ny mpianatra zay omaly hoe izahay tsy mandraranareo akory anao ny fangatahanareo sy ny fitakinareo fa kosa tsy mandika ny zofototry ny hafa. Olona efatra no naratra teny vodivorona ny andro ny alakamisy 13 martsia nandritra ny hetsika ireo mpianatra raha ny tatra natao ny commande ny vondron-tobopatry ny zandarmariam-pirenena eto Analamanga. Mpitandro filaminana ny iray hita amin'ireo ary 3 hafa ponina teny amin'ny manodidina ny vodivorona. Voatifitry ny balafleshin'ireo mpianatra ny iray tamin'ireo ponina ireo ary voatoraka kosa ny 2 raha io tatitra natao ny zandarmariam-pirenena io hatrany. Manameloka ny fihetsika feno abibina ka nahatonga faharatrana sy fanaboridanana mpianatra teny amin'ny politeknika vodivorona ny sindika ny mpampianatra pikaroka eny amin'ny anjerimanontolo na ny CSS sampana Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo mitaky ny fandoavana faran'izay aingana ny vasim-pianaran'ny mpianatra sy ny famoahana ny drafim-panarenana ny toeram-ponenana eny vodivorona sy ny trano fonenan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo nakatso ihany koa ireo avy amin'ny CSS ireo tsy afaka idiran'ny mpitandro filaminana manao fanamina ihany koa ny fatry ny anjerimanontolo hoy ny filohan'ny CSS nandritra ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo. Ny Antsiprianzay eo amin'ny sariny Tokoniana Randrianjatovo. Ny CSS Sampanantananarivo ny voriandroany dia voalohany indrindra manameloka tanteraka ny fihetsika feno abibina izay niatra tamin'ny mpianatra ka nahatonga faharatrana sy fampiboridanana vehivavy teny vontovorona ao ka mba atao amin'ny ara-dalàna ny fihetsika rehetra mba sorohana ny fihetsika tsy faseho masoandro. Manaraka an'izany dia mitaky ny CSS Sampanantananarivo ny fandoavana farany izay haingana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo indrindra ihany koa ny famoahana ny drafim-panarenana ny toeram-ponenana eny vontovorona sy ny ety amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra mandranto fianarana amin'ny université miankina amin'ny fanjakana eto Antananarivo. Tokony atao mazava fa tsy azon'ny mpitandro ny filaminana idirana ao anatin'ny faritry ny anjerimanontolo raha tsy misy ny fahazoan-dalana na ma ny fahafana miditra any amin'ny faritry ny anjerimanontolo hoy ireo avy eo amin'ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ireo. Ny campus universitaire dia tsy azon'ny mpitandro filaminana idirana raha tsy hoe leveny franchise universitaire koa raha toka mbola tsy leveny franchise universitaire ka nisy tandrony filaminana tafiditrany dia adisona tanteraka zany ary eloka eo anatrehany tany mamonina. Raha ohatra kosa ka leveny franchise universitaire dia afaka miditra mandaminy raha ny mpitandro ny filaminana miantoka an'izay filaminana rehetra zay sy ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ankoatr'izay notakiny CSS ihany koa omaly ny andoavana ny tampikarama ny vacation an'ireo mpampianatra pikaroka izay misy ny tsy nandray izany hatramin'ny taona 2024 hoy ny CSS. Nanatanteraka fivoriam-be tambatra moa omaly ireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra teny Ankatso. Sekoly miisa 500 no efa vita tanteraka teto Madagasikara hatreto raha ny nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena. Efa arivo mahery kosa ireo natomboka ny fanamboarana sy andalam-panamboarana raha ny kabary nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena hatrany. CEG sy lycée iray avy nonotokanana androany atetsy amin'ny commune Androibe distrika Anatsimondrano io maraina io. Nomena Ravaorvony sy Tokoniana Randrianjatovo. Mahazaka mpianatra miisa 790 ny lycée vaovao ao amin'ny commune Androibe raha nambarany proviseur ao an-toerana. Mpianatra miisa 490 hatreto no mianatra ao fa vinavinaina itombo izany amin'ny taom-pianarana manaraka. Ahitana efitrano fianarana miisa 9 ny lycée raha ny fanazavany. Mahafa-pasahirana ny mpianatra hoy ny proviseur ity lycée ity raha toka sahirana amin'ny fandehanana an-tongotra sy fanofana trano ireo mpianatra teo aloha. Dia tena goavana be mihitsy satria foto-drafitrasa tsy zarizary trano ratsy be nisy teto dia voatery ny razena mihitsy le izy satria na ny miditra ao anatiny ary mampatahotra
Efa tamin'ny taona 2010 sy 2011 no niorina ny lycée tao Antsahadita ho ny proviseur ny lycée androany. Tamin'ny taona 2014 no nitsidika ny solombavambahoaka na Tsimondrano. Ny faritra Analamanga no nandraikitra ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. Araka ny angom-baovao, nianatra tao amin'ny EPP ireo mpianatra tao amin'ny lycée nandritra ny fotoana fanamboarana. Ny volana febroary lasa teo kosa izy ireo no nanomboka nianatra tao amin'ny sekoly vaovao. No safidiana manokana ny komina Antsahadita ho ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Efa any amin'ny arivo mahery any ny sekoly manara-penitra izay natomboka vita andalam-pahavitana manerana ny Madagasikara. Ary eo 500 mahery no tena vita tanteraka ankehitriny. Ka asodiaka mampiasay! ao anatin'izany ny CEGS lycée eto Androibe. Ka dia nisafidiana anatin'ny maro na hitokana sekoly andro aman'alina tsy atory aza tsy ho vita mihitsy. Androany moa no nantanterahana ny fanokanana ny lycée sy ny CEG Androibe Antsahadita. Distrika misa 7 amin'ny zato no nisitraka fiara tsy mataho-dalana sy solosaina avy amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny 440 tamin'ireo distrika ireo no efa nisitraka io fiara io tamin'ny taona 2014. Natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ireo fitaovana ho an'ny lehibe ny distrika manerana ny nosy ireo. Tafiditra ao anatin'ny velirano faharoa ambin'ny folo nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fampandraisana anjara ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny asa fampandrosoana raha ny nambarany. Ny fitsinjara-pahefana eny fotony no anisan'ny ahafahana mampandroso ny firenena ho hiatrany ny filoham-pirenena. Izy ireo mantsy no tompona andraikitra sady manakaiky ny vahoaka sy ny olom-pirenena. Ny antso fiara-miasa amin'ireo solon-tena mpanjakana isan'ny tokony ihany koa i Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana ireo tetika asa fampandrosoana. Notazomina amin'ny $500 ihany ny vidy farany ambany amin'ny lavanilina natao anatin'ny fehi-kevitra nivoaka ny alakamisy 13 Martsa nandritra ny fampiresahany solon-tena ny gouvernemanta sy ireo mpisehatra amin'ny lavanilina tany Sambava taorian'ny esika nataon'ireo mponina sy mpisehatra tany an-toerana. Mety hampirongatra ireo mpanararoatra hoy Laisoa Jean-Pierre na Ijovato ny tsy fametrahana ny arofanina amin'ny vidiny lavanilina io izay ahondrana any ivelany. Ampiarina ao anatin'ny vidiny io anefa ny 70 amin'ny 30 ho amin'ny famerenana ny vola vahiny. Izany hoe tsy maintsy mamerina ny 70 isanjato ny vola vahiny ireo mpandraharaha fa malalaka kosa amin'ny fampiasana ny 30 isanjato. Tsy misy antony tokony mbola anaovana fihetsiketsehana intsony manomboka izao hoy ity mpitarika ny vovonana SOS Vanilla ity ka nisahatra nanomboka ny alakamisy ihany taorian'ny ny fampiresahana ny esika nataon'ireo mpisehatra any ity seha-piarina ity. Nansirana efson no mitatra ny antsiplian'izay. Tsy tompon'antoka amin'ireo mbola mikasa anankirotana amin'ny seha-piarina lavanilina raha nambaran'ny Laisoa Jean-Pierre na Ijovato ny alakamisy 13 Martsa lasa teo. Fona avokoa ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpisehatra sy mpandraharaha amin'ny lavanilina izay mivondrona ao anatin'ny SOS Vani ho ny mpitarika an'ity vovonana ity taorian'ny fionana tamin'ny solon-tena ny gouvernemanta izay tonga tany Sambava ny 13 Martsa lasa teo. Donc zany atreto tsisy raison d'être tsony mbola anaovanay fihetsiketsehana. Tsy hitako tsony koa hoe inona ny mbola hitabatabana. Ho lafo zany ho vanila io manomboka rapitra. SOS Vanilla dia narananapa-kevitra. SOS Vanilla aloha dia manome toky fa tsy ho isy tsony ny fihetsiketsehana. Nahita hevitra iombonana namana ny olany lavanilina izay notakiany SOS Vani ny delegasion ny gouvernemanta sy ireo mpisehatra ao anatin'ny vovonana taorian'ny fifampiresahana ny fanaovana izy ireo tany Sambava ny alakamisy 13 Martsa rehefa nanao hetsika ireo mponina tany an-toerana mahakasika ny olan'io. Isan'izany mikasika ny famerana ny vidiny lavanilina izay notakiany izy ireo ny amidinana azy ka tapaka fa tsy ahetsika io $500 io fa ampiarina kosa ny 70 amin'ny 30 amin'ny famerenana ny vola vahiny. Izany hoe tsy maintsy mamerina ny 70 isanjato ny vola vahiny ny mpanondrana lavanilina ary malalaka kosa izy ireo amin'ny fampiasana ny 30 isanjato. $250 ny kilony vanille à l'exportation
io moa no tena nivininay io foanana nefa rehefa natao ny adevitra tsy azo foanana le izy satria misy ary koa ny mpanararoatra so dia déclaré zalahy 10% ny prix de matiantsiko tsika nefa mety $200 ou $150 ny prix varotan-jero azy de naleo balizena zany le izy de napetraka 70-30% io zany dia azonao tsy rapatriena zany hoe 70% zany no rapatrienao io 70% io anefany mirepresenté $175 ny frangatahan'ny importateur anefany $180 donc zany mety aminay tsara le fifanarahana natao taty torak'izay ihany koa no ampiarina amin'ireo lavanila anatin'ny 2e grade izay tsy ahafaty antoka ny mpisehatra ho ihany izao vato $140 ny fiaran'ny fanjakana dia feny fanjakana koa zany ny 30% io de 70% io koa zany no rapatriement de devise na ny ivarotana am'le vanille le kitsa zany io nefany de mirepresenté $98 par kilo de rehefa nataonay teo koa zany ny calcul de tena mety le izy satria ny kilo any ivelany mangataka $100 nefa $98 zany ny fiaran'ny fanjakana de afapotateraka zany zay kanara Osokafana bebe kokoa ny rafitra sy anivena ny filakevitra nasionaly ny lavanile anatevenana ny mpikambana indrindra ireo tatsapamboly fa tsy azo foanana raha ny marimaritra iraisana ihany koa tamin'io fevrian'io hoy Laiso Jean-Pierre iarahana mandinika ny ampiasana ny volan'ny CNV raha ny fekevitra ka hotohanana ny tatsapamokatra notaki ny mpisehatra vany reto koa ny ahitana tombony mivantana amin'ny fiainana ara-tsosialy ny mponina amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa toy ny sekoly ny tobipasy indrindra ny lalana ifamezivezena sy amoambokatra ny raha nanapaka ihany koa fa hosokafana amin'ireo mpandraharaha izay vonina anondrana ny fanomezan-dalana na ny agrément hoentina eo aloha ny filakevitry ny ministra kosa ny lafiny hafa raha ny nambaran'ireo délégation izay nahitana ny ministra ny varotra Edgar Razafindrava niaraka tamin'ny ministra ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin ary ny sekretera mpanjakana Meditiny Zandary Maria Perenena ny général Serge Julet Enimpolo taona taoriana nahazoana fahaleovantena vao nisitraka herinaratra ireo mponina any amin'ny fokotany Ankimbeba Toliara hoy ny ministry ny Angovo afa-pasahiranana ny olona ny antoerana manomboka izao no ny fisitrahan'izy ireo izay herinaratra izay nanamafy ny ministry ny Angovo sy ny akoronafo Solo Andriamanampisoa fa tokony ho entitra ny tsirairay amin'ny fanaramaso ity fananana iombonana ity tonga nidana ifotony tany antoerana ny ministry ny Angovo sy ny akoronafo Solo Andriamanampisoa ny alakamisy lasa teo tena amin'ny fokotany Ankimbeba Toliara ny Antsipitrianjera miaina ao anatin'ny hazavana ireo mponina any amin'ny fokotany Ankimbeba Toliara manomboka izao nandritra ny taona maro ity fokotany ity no tsy nisy herinaratra ary niaina tamin'ny tsy fandriam-pahalemana nangataka ihany koa ny ben'ny tanàna ny Toliara renivohitra mba isiny branchement mora isitrahany ireo mponina ny antoerana nanomboka nazahoantsika fahaleovantena tamin'ny 1960 vozao vo mazava ny tanàna ty ka noho izany misaotra ny fitondram-panjakana misy zay tarihiny filohantsika Andry Nirina Rajoelina sy ny premier ministre leben'ny gouvernemanta ary tsy halingonay koa anao andriamatoa ministra votsena kory anao da fapetraka eo mazava Toliara ka mangataky zahay andriamatoa ministra tsy tara zahay fa mbo mahatsatsy any branchement mora sarotiny amin'ny fikojakojana ity fananana imbonana ity ny ministry ny Angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa izay anidina teny fotony nanamafy ny tena ny fahisitraka branchement mora tsy ho ela ireo avaokany Ankimbeba Toliara ho an'izay isoratra anarana satatapavalamy izy ity satria lancement no eto amin'ny faritany eto amin'ny Toliara ville ny hazavony elakelan-trano de tsy nekenera sy tatino no alefa izy de herinay koa le teo hoe hazavony anaty tanàna monsieur le maire ho azavaitsika efa lafotsiny ritra ranao de alefa mandeha ny tanàna iny aty le tao le sasiko branchement mora any amin'ny volana
avril efa misoratana radôly nareo aloha farany volana avril fa tsy maintsy azo ny anjara nareo branchement moradôly tsika rehetra zay misoratra hana tokola tokovady ka zao ny afatra arao-maso egale fa ny rasurianany le hoe tsy misy manimba arao-maso sarotonytsika am'ireo fananam-bahoaka reo am'izay fa rehefa tonga ny azavana dia tanteraka amin'ny velorano faharoa fa tanteraka miaraka amin'izany koa ny velorano voalohany tompona tovavy fandriam-pahalemana ho any rehetra tafiditra ao anatin'ny velorano voalohany sy faharoa ny filoham-pirenena ny fandriam-pahalemana sy fanomezana azavana ho an'ny vahoaka izao etsika ataon'ny ministerany angovo sy ny akoranafy izao amin'ny volana aprily taona 2024 avy izao no anomboka isitraka ny branchement mora ireo amponina Ankibeba Toliara. Fa ho tanterahina rahampitso amin'ny FGKM Ambohimiarina Jerusalema ao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsimo ny fetin'ny taranaka eny amin'ny fitandremana io. Iantsona ny taranaka rehetra noho izany ho tonga eny an-tanindrazana anatrika io fetin'ny taranaka io. Isy ny rakitra ho tanterahina isan'ny taranaka izay antsona eny amin'ny altara sy ahafantarana ireo taranaka rehetra. Miantso ny taranaka rehetra noho izany ny FGKM Ambohimiarina Jerusalema anatrika io fetin'ny taranaka io izay ho tanterahina rahampitso 4 Martsa. Fidirana amin'ny valomaraina isany koa ny sakafo amidy eny an-toerana. Dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ny teknisiana nampita ny station feo tamintsika dia mamy fotoanao anao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Real News Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Ari. Il a été les marques à matin, ça c'est créat. Ça de 4K, l'AEB, ça de Mouraïtani. Au soir à New City, 3e étage, Mandous Bay Center, à Pitani, Institut d'hygiène en laquelle, Arco en 7 Matézatol, en Pitataf.